Ka isaky ny alakamisy maraina amin'ny 5 ora anoandry no anaranao ilay fandaharana isika miaina ny ten'Andriamanitra manomboka izao kosa dia isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany maraina no ahitanao izany fandaharana izany to fahita lavitra matv no ny fitsimbinana ireo mpanaraka izany fifarina ho raymy rahalany regny manambara amintsika zany androany fa miverina amin'ny lohan'indray ary mitohy ny fandaharantsika isika mahafantatra sy mivelona ny tenin'Andriamanitra izy toena manafidy isaka alakamisy amin'ny dimidimy sasany io ka hatramin'ny enina fa ty zany dia novaina isaka ny alahady indray amin'ny fito sasany ka hatramin'ny valo ka dia manasantsika rehetrarehetra zay izy ty dia fandarana hitondrana ny tenin'Andriamanitra isan'andro iainana ka tsy ohatran'le fomamazatra hoe any am-piangonana dia toroteny tsy zany fa ahoana daholo io tenin'Andriamanitra io amin'ny fiainana iainantsika isan'andro amin'ny andavanandro saorana manafidy zay indrindra no tena antony fandaharana mitona antsika hifankazatra amin'ny Jehova araka ny teniny manao hoe fankazara amin'ny tontolo ireo mba hiadana ary zay indrindra no tonga avan'ny soa antsika dia ny fahafantarana ny tenin'Andriamanitra ka ny fandaharantsika zany dia fandaharana ianarana soatra masina ny fanontaniana rehetrarehetra zay mety manitikitika anareo manitikitika atsika tsy fankahazona dia azonareo anontaniana apetraka amin'ny laharany tarby zay efa hitanareo eny amin'ny écran amin'ny fandaharana lahady zany afaka miantsonareo manosokevitra mametra-panontaniana mety misy zavatra kialina koa maninona moa zany namana tsy lavo misy an'izany ahatsara ny fandaharantsika dia rasinay an-tanandroa ary miandry an'izany zahay satria matoa mbola azo indray le fandaharana moa zany mbola navela iaraka atontsika amin'ny onjam-peo matv dia noho ny tombony sy ny fitahina raisitsika ao anatiny ko dia manasantsika tsirairay avy lahady amin'ny fito sasany hatramin'ny valo be deabe ny zavatra novan'ny tenin'Andriamanitra nisy ty planeta atsika tia noho ny tenin'Andriamanitra nisy firenenany korotana ambony ambany no ny fitsofoa ny tenin'Andriamanitra dia niofa misy tokatrano misy toe-javatra fiainana andavanandro fiarahamonina zay no ny tsy fisiny tenin'Andriamanitra dia simba ka dia miantso atsika rehetrarehetra ao anatin'izao vaovao zao zahay ity fandaharany ity dia mino ana manafidy fa nisany natonga n'izao firenena mitono zao ny fisiny tenin'Andriamanitra teto amin'ny firenentsika rehefa malala raha mandeha ny fandaharantsika sy ny taona dia misy serasera amin'ny mailaka ny olona nivelany agna Canada misy olona fianakaviana anankiray korotana be miady izy mianakavy miady arena miady lova no ny fandaharana noratra taminay izy dia zao misaotra anareo izy ny fandaharana fa milamozay mianakavy zao izy no atia Canada fa ny fianakaviako Madagasikara dia nilamina ny vitra noho nyty fandaharana isika mahafantatra sy velona na tenin'Andriamanitra ndao ianarana soratra masina ndao dinihina fa ao ny loharany pitahina fahasoavana ho atsika tsirairay avy ka dia makasitraka makatelina namana tsy lavo sotra atsika tsirairay avy noho ny amin'ny fandaharana isaky ny alahady amin'ny fito sasany hatramin'ny valo makasitraka makatelina tompokoa ny ny vaovao matv